Riava malala, faly tafahoana aminao indray. Dia faly hiara hitafa hifampahery aminao satria miaina eto amin'ny fiainana misy Andriamanitra isika. Fa androany hiresaka aminao lohahevitra anankiray izay mahasahirana ny maro. Eny fa na dia ny mpivavaka aza dia tiako mba hifampaherezantsika araka izay tena izy mihitsy, araka izay tena voalazan'ny soratra masina ny hoe miaina amin'ny fiainana misy fahafatesana isika. Mialohan'ny hiresantsika an'izay lohahevitra izay dia andaontsika aloha hivavaka, angataka indray taridalana avy amin'ny fanahy masina. Hivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay any an-danitra, mangataka indray izany izahay izao, mangataka ny fanatrehanao, mangataka ny famindramponao, mangataka indrindra ny mba hitenenanao ao am-ponay tsirairay avy. Ka angatahanay ianao hiteny, dia angatahanay koa ianao Andriamanitra mba hanokatra ny fonay, mba ho fotsotra, ho vonina hiaino ny teninao. Tonoana amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen. Ravana malala, vahiny tsy niriana ny fahafatesana. Tonga io amin'ny fotoana rehetra izay mety hatongavany araka ny fandaminan'Andriamanitra. Ny mpanompon'Andriamanitra anankiray dia Davida mpanao salamo. Nanao fanambarana izy hoe na dia mandalo lohasa aloky ny fahafatesana aza aho dia tsy hatahotra ny loza aho. Lohasa aloky ny fahafatesana. Io lohasa aloky ny fahafatesana io, araka ny hitan'ny masontsika sy ainantsika eto amin'ity fiainana ity, dia lohasa aloky ny fahafatesana avokoa. Ny fotoana rehetra sy ny toerana rehetra raha mbola eto amin'ity tany misy fahavalo ity. Efa niresantsika tany aloha ny amin'ny hoe manam-pahavalo isika, dia ilay anankiray izay nirotsaka ho fahavalon'Andriamanitra. Ravaka malala, ahoana ny ainantsika eto amin'ity fiainana misy fahafatesana ity? Indraindray na dia ny zanak'Andriamanitra aza varia-kevitra ihany rehefa tena mbiakoditra tokoa ny fahafatesana. Ary na dia atao hoe ny fo sy ny saina aza manaiky ny fandaminan'Andriamanitra, dia mahatsiaro marary ihany, mahatsiaro mangirofiry ihany rehefa tena mbiakoditra ny fahafatesana. Tsaroako tsara fa tamin'ny fotoana izay nandaozan'ny dadanay anay, Folomena-da zahay no ray tapo, zany zokiny indrindra. Fa na dia za izay zokiny indrindra aza tsy mbola atao hoe tsy mbola manana ny asa mandraharaha hiatrehako ny fiainako manokana, indrindra moa fa ireo zandriko ireo miaraka amin'ilay reniko izay ho manano tena amin'izay zany zao. Ny foko sy ny saiko dia manaiky fa Andriamanitra ny mandamina, ary ekeko tsara fa Andriamanitra hiendro noho izaho eo amin'ny fitondrana sy fandaminana ny fiainanay menakavy kely. Fa rehefa tena ny ainana ilay hoe fiainana tsy misy andada intsony, dia natsiaro, tena natsiaro nangirofiry, tena natsiaro ny hamafiny izany hoe izany tokoa moa izany ny fiainana eto amin'ity tany ity. Ary nefa na izany aza dia nasehon'Andriamanitra kosa, nasehon'Andriamanitra fa fiainana misy Andriamanitra izy ity. Na dia fiainana misy fahafatesana aza dia fiainana misy Andriamanitra. Ravaka malala, inona voalazan'ny soratra masina? Ny amin'ny tokony hiatrehantsika ny fiainana misy fahafatesana, kanefa misy Andriamanitra lehibe izay mandamina azy. Andeha vakiantsika izay voasoratra ao amin'ny Apokalipsy 4:12 dia ny 9:17.
Apokalipsy 4:7 dia ny 7:7. Teny mampahery, anisan'ireo teny tena mahery vaika manandanja indrindra ao amin'ny soratra masina. Toy ireo teny maro izay manandanja indrindra fa ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Eto moa zany dia mba marihana kely ihany, maro ny olona mihevitra fa ny bokin'ny Apokalipsy dia boky misy zavatra matahotra, mampitahotra, mampiororo, tsiry ava-malala, manokatra ny masontsika, ahita ny tena zava-misy, fa ao no tena misy ny teny fampaherezana mafiorina ary mahery vaika indrindra. Apokalipsy 4:7-7. Ary narefeo avy tany an-danitra aho nanao hoe soraty, sambatra ny maty, dia izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao. Eny hoy ny fanahy, fa hitsahatra amin'izay ny sasarany izy, fa ny asany manaraka azy. Tsy sanatria hoe Andriamanitra no anao fanambarana manitatra mihoapapana, na hoe anao fanambarana maneso, ka olona efa maty zao dia hoe sambatra ny maty. Tsia, fa tena zany tokoa noho izy, matoa Andriamanitra manambarana izany. Sambatra ny maty ao amin'ny tompo. Sambatra ny maty ao amin'ny tompo. Ry havako malala, aoka mba ho azonao antoka fa eo ampamaky vakina n'ity lohasaliko ny fahafatesany ity, dia ianao ao amin'ny tompo. Ao amin'ny tompo. Nanolo tena ho azy, mitoetra eo aminy, ozy hoe tomoera amiko ary izaho aminareo. Ianao ao aminy ary izy aminao. Fara izany noho izy, dia ny fanambaran'ny soratra masina dia manome toky fa sambatra izay maty ao amin'ny tompo. Ary ny asany manaraka azy. Tsisy zavatra hoe verivery maina zany, fa ny fiainanao rehetra raha efa nentinao tao amin'ny tompo iny, dia mandalo fahafatesana ianao, manaraka anao izany fanapahan-kevitra ny raisinao zany. Satria manko tsy tapitra eo amin'ny fahafatesana tokoa ange ny zavatra rehetra. Tsy hoe rehefa maty dia vita hatreo zany moa ny momba azy. Tsia, eo amin'izay vao tena hanomboka. Lay anjaranao ho mandrakizay, ary zany indrindra no mahatonga ny soratra masina ny apôstôly Paoly nanao an'ilay fanambarana hoe raha ohatra ka misy hava malalanao akaiky ny fonao no dimandry, dia aoka ianao tsy hanao ohatra ny sasany izay tsy manana fanantenana, ohatra ny olona n'izao tontolo izao. Izao ny fanambarana nataony ao amin'ny Tesalonianina 1:4. Dia vakitsika manomboka amin'ny 7:7. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy avokoa ny teny rehetra. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'izay mody mandry, mba tsy alahaialovana tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Malahelo, maratra ny fo, mba matsiaro vesatra ihany. Misy moa ireo sasany izay mametraka ny zavatra rehetra eo amin'Andriamanitra, dia tsy manao teny nalahelo mihitsy, tsy manao fiatsika nalahelo mihitsy, fa hoezana eo ambany fahasoavan'Andriamanitra, mba ho voninahitr'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra miseho. Eny fa na dia donam-pahoriana aza, dia mba ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra avokoa. Tsara zany, tena tsara. Fa raha ny tena marina, any anaty fo lalina any, mamelovelo ihany. Mamelovelo ny vokatry ny fisarahany. Efa nisy firaisam-po nioripaka mantsy nioripaka efa an-taona maro mihitsy angamba, dia izany no niongotra no ny fisarahana amanaina. Ka zao mety malahelo ihany, fa tsy mitovy amin'ny sasany izay tsy manana fanantenana. Aoka mba tsy alahelo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Eo amin'ny 5:12. Fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetra an'Andriamanitra, ka izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ho an'ireo maty zany dia misy ilay
tenenin'ny apokalipsy hoe maty eo amin'ny tompo. Eto indray dia ny fomba hitenena azy de maty eo amin'ny Kristy, ka zay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha, ary rehefa afaka zany de sika zay velona ka mbola mitetra no akarina hiaraka aminy hoeny amin'ny rao na hitsena ny tompo eny amin'ny habakabaka, de hoany amin'ny tompo mandrakariva isika. Ravaka malala, ny lesona lehibe tsindritsika eto zany de zao samy hiatrika fahafatesana avokoa. Fa ny fomba hiatrena ny fahafatesana de aoka ny fiainantsika ho ao amin'ny Kristy, miara-miafina amin'ny Kristy ny soratra masina. Naroviana ny tonga io fahafatesana vahiny tsy nirina ozy tsika teny am-piandohana de zao ao amin'ny Kristy tsika. Velona isika any Kristy, maty isika maty ao amin'ny Kristy. Misy torohevitra anankiray ihany koa omen'ny soratra masina, tsy ho voaresakitsika eto avokoa ny zavadrehetra, fa ty zavatra anankiray ty koa tsara raha mba ho tsindritsika satria mifampaherintsika ny amin'ny hoe miaina amin'ny fiainana misy fahafatesana. Mety efa niainana zany ianao, mety am'izao tsika miresaka zao mihitsy ianao angamba no mandalo an'izany fiainana hoe tafasaraka amanaina amin'ny malalan'ny fonao indrindra. Torohevitra voalohany zany ny resantsika teo de zao hoe lesona raisitsika satria andalo fahafatesana avokoa isika de aoka mba ho ao amin'ny tompo mandrakariva ny fiainantsika. Fiainan'olona manolo tena ao amin'ny Kristy. Velontsika de mitoetra ao amin'ny Kristy, maty itsika de maty ao amin'ny Kristy. Ny torohevitra faharoa de zay voasoratra ao amin'ny mpitoroteny toko 7 teny 10:10. Toriteny toko 7:10 miresaka mivantana mihitsy amin'ny filazana tsy misy olakolaka fa tonga de mahitsy ny soratra masina ozy hoe, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy, zay rehetra azo ny tananao atao de ataovy amin'ny herinao, fa tsy misy asa na hevitra na fahalalana na fahendrena any amin'ny fiainan-tsita zay alehanao. Rehefa tonga ny fahafatesana zany dia zay zavatra saika mbola ny kasainao atao ety ambony tany efa tsy fotoanany tsony, fa zao tsika mbola velo zao no tokony ianao an'izany. Eo amin'ny 5 sy ny 9 de ozy hoe, fa fantatry ny velona fa ho faty izy, fa ny maty kosa tsy mba malala na inona na inona, ary tsy manana valim-pity intsony izy, fa adiny ny fahatsiarovana azy, na ny fitiavany na ny fankalany na ny fialorany, de samy efa levona ela sady tsy manana anjara intsony mandrakizay amin'izay atao aty ambany masoandro izy. Tsika zao efa mahafantatra fa andalo fahafatesana avokoa isika raha tsy mbola tonga Jesosy. Noho izany satria tsy maintsy andalo fahafatesana, de zao zay rehetra azo tsika atao de io ny soratra masina hoe tena ataovy amin'ny herinao mihitsy. Aoka mba tsy anao zavatra mba atonotony eo, anao zavatra mba manao aloha de zava-dehibe zay tsy reva malala. Fomba hiatrehantsika ny fiainana de mazava tsara ny fanambaran'ny soratra masina, zay rehetra azo ny tananao atao de